Atoy zany izy milaza hoe tsisy tony professeur Mahay dia le rafim-pampianarana misy nandritra ny fitondrany filoha amin'izao fotoana izao zany no tsy mahomby. Dia tsy mety le rafim-pampianarana ataony izay nahatonga ny mpianatra tsy hay ary ny mpampianatra ho sahirana. Ka raha miteny an'izay koa izao dia karazana hoe mamely ihany ny olona miara-dia amin-jareo. Ministry ny fahasalamana ny professeur tsy mahavoa zany ny professeur reny ka le fampianarana mihitsy zany tsy nety matotonga amin'izany zavatra zany mandrora mitsilana ihany izy ary izany ny ahitako zany fa tsy dia ampitraikefa ara-politika tsy ampitraikefa ara asa zany ny olona toy izany tsy tokony mbola hipetraka amin'ny toerana saripady toy ireny. Mpitondra-teny Andrajelona no naneho hevitra tamin'ny tamazotra tserasera omaly izany hoe ny hevitry Andrajelona no nitanterany ho an'ny vahoaka malagasy araka ny andraikiny. Araka izany nahatona ny maro ny fanehoan-kevitra ity tompona andraikitra eo anivon'ny fiadidian'ny repoblika ity fa eo ihany koa i Andrajelona izay nitondra ny teny amevalana ireo profesora malagasy izao latsaka ankaterena ny firenena ahilika ny amin'izy ireo ny tsy fahombiazana. Sehatra stratejika maro no nomena ny vahiny ny fitantanana azy eto amin'ny firenena fa iarahany rehetra mahita izany androany amin'ny hoe potika atraiza izao tranga izao ihany koa izay maneho fa tsy lara-pahamehan'ny Andrajelona izany sehatry ny fampianarana izany raha ny fanabeazana manokana ambany teti-bola natokany fanjakana ho amin'izany raha ampitahina amin'ny filana fototra ny mpampianatra fitaovana fototra-afitrasa sy fanavaozana miainga tamin'ny manam-pahaizana ny fanambaniana saingy miafarana amin'ny vokatra malagasy sy ny vahoaka malagasy mihitsy raha ny fanehoan-kevitra ireo profesora sy manam-pahaizana malagasy hatrany. Miarabanao professeur aloha tonga eto amin'ny tompona do amin'ity fotoana ity eny tompoko nanahoana nisy an'in'ilay meno afafatony ianao tao aorinan'ilay fanehoan-kevitra izay nataon'ilay mpitondra-tenin'ny fiadidianan'ny repoblika iny mety mbola manana réaction ianao mihoatra amin'ny zavatra nambaran'iny mpitondra-teny iny? Eny indray tokoa moa miarabany mpiaino rehetra aloha amin'ny topo radio ny tenako dia faly tonga eto indray fahatongavako eto moa zao androany marina tokoa fa nisy teny nataony ramatoa mpitondra teny ny filoham-pirenena iny izay tena nohena tanteraka mihitsy ny mpampianatra malagasy izay ohatrany hoe zany nambaniny mihitsy satria nasehoany zany fa hoe tsy mahay ny mpampianatra malagasy raha mihoatra zany amin'ny any ivelany ary zay ny tena nampalahelo raha malagasy ohatreny no hiteny fa mpampianatra malagasy oatra azy dia tsy mahay. Eto aloha tiako manindry avy hatrany fa mpampianatra malagasy tompoko nahazo ny tompon-daka eran-tany amin'ny resaka matematika ao amin'ny faculté des sciences izy dia BNCSS zay dia efa pirofo anankiray mivangana fa mahay ny mpampianatra malagasy. Isan-kilan'izay maro ny mpampianatra malagasy ny tenanay nisany no mandeha any ivelany fa nakalo traikefa manatrika soutenance mihitsy ary zany dia tena ary zareo koa tonga aty manatrika ny anay aty fa vaky vava mihitsy ry zareo hoe afakely ny atsika satria tena matotra maharitrela ny atsika matotra tena azo atao hoe enjana angany filaza azy mihoatra amin'ny an-jareo tena komotrany hoe Rouen kany Canada misy mpianaratsika malagasy mianatra any mahay anisan'ny mahay ka za mihevitra fa ny olona toy ireny tsy fantatra loha inona ny fianarana nataony na manam-pahaizana ara-politika toy inona izy fa manimba ohatrany hoe zany mandrora mitsilany ihany izy manimba ny endriky ny fitondrana indrindra ny Andriamatoa Rajoelina raha mamoaka zavatra toy ireny fa tokony izy hiala tsiny ary tokony mihitsy izy ametra-pialana raha zany tao amin'ny toerana fa mamenatra ny toy ireny to. Eny ary fampidirana ihany iny professeur Ralson ianao moa dia isan'ny efa tompona andraikitra teo anivon'ny fitondrana tamin'ny fotoan'andro
CST anao taloha mpitarika ny HBM ihany koa ianao ao anatin'ilay ataontsika hoe vondrona ACS ihany koa na ny amicale des anciens sénateurs sy ny CST fa ny tiako anontanianao de hoe nitsarovana nandalo ny daty ny 10 aogositra latsaka farany herinandro moa izy zany tamin'ny teo iny satria andro alahady ny 10 aogositra tamin'ity taon'ity ohatrany nangina le izy professeur Ralson nangina ny 10 aogositra tsy de nisy zavatra nanamariana izy nefa zany daty ny 10 aogositra zany ny alohan zany dia nanamarika ny tantaran'ny Madagasikara efa tena zay mity koa ve izy efa navaliny tantara efa tsy nisy zavatra mba afaka lovaina mihitsy nareo isan'ny acteur tao anatin'izany fotoana zany mipetraka ihany ny fanontaniana ankehitriny professeur Ralson hoe lasa sanatria ve tantara fanadinina rano ohatrany hoe raraka tany tondraka mbongisa fotsiny reny zavatra nitranga tamin'ny 10 aogositra taona raiky am'y 20 reny marina tokoa fa 10 aogositra tokony tsy hoadinoina satria nisy raha mandrika betsaka moa tamin'iny mampalahelo tokoa le izy rehefa misy tolona atao eto Madagasikara de misy foana ny mamadika azy avy eo tamin'roa amby 70 reny de nisy namadika tonga ndraiky amby 20 de nisy namadika tiako ambara am'izany dia nitendako ny ainan'le izy mihitsy ary tao amin'ny département politika ny Hervé Larsalama moa zay de efa nisy fifanarahana tao hoe mba tanteraka ny titolo ny tehatrany farany dia professeur Zafelbert ny volo pasteur Andriamanjato zafatopoko pasteur Andriamanjato no lehibe ny antenimieram-pirenena ary ny tenako ny prime ministre zay zany efa napetraka mihitsy fa rehefa nisy lany moa professeur Zafelbert dia lany keo pasteur satria tao amin'ny antenimieram-pirenena de efa fanarahana fa hoe ny antoko zao zao ny soratana amin'le taratasy afantarany hoe fidy amin'ny pasteur izy de lany izy fa talohan'ny anaovana fifidianana prime ministre de tonga atao aminako ny solitenana ambassade ray tsy ho teneniko eto moa izy de nilaza zavatra be dehibe zay tsy nekenay satria fanohatra amin'le fanapahan-kevitry ny Hervelona anoizana ny tolona de rehefa avy eo de gaga zay satria rehefa tonga tany amin'ny antenimieram-pirenena de nivadika ny fepetra napetraka natao bulletin unique ny tao de teo de efa fatapatatray fa hoe misy fanovanjavatra eo de zavatra nitranga tokoa professeur moa de tany amin'ny fitsidiam-paritany tany de rehefa natao le fifidianana de mivadika ny valiny tao de miondrika mpanajana moa manono ny anarany fefa-jejitsony izy Dr Claravony no lany izy nefa izy rery ny député tao zarina na député 450 ny antokonay betsaka mbola nampinay nefa de tsy lany ny tena navadika ry zareo le izy nisy olona namadika tao de potika le tolona alohan'izay moa na tonga an'le 10 aogositra dia nanapa-kevitra zay hoe anodian'ny fanafahana ho any amin'ny président Ratsiraka ny zava-misy kosa aloha marina tsy azo afenina fa rehefa tonga teny zay de za sy tompokala ministre ny kolotsaina tamin'izany no hoe manelanelana de nandeha tany tokoa zay de ozy izy ngaratsiraka hoe zaho ozy délégation ilaiko tsy mila ny professeur Zafy koa tsy mila ny pasteur tsy mila ny général Coutarson fa pasteur petraka fotsiny le Sangambato nefa ohatranay zao tamin'ny farany teo amin'ny 13 mai efa saika tsy navela mihitsy zay de teo fa sakasakanana tsy araky ny tokony fampanantenana nataon'ny fitondrana misy am'izao fotoana zao ka eo angamba ny tsara daniena lalina mihitsy hoe tena tolona anafana ny Madagasikara sy ny vahoaka ve ny misy sa tolona kosa ahafahana ho tonga fitondrana mba anatanterahana zany ny eritreritrin'olombitsy
andrakotra sy aka ny arena misy eto Madagasikara miratsy kombakomba amin'ny any velany eo zany le fantanina mipetraka ary tokony samy andinika an'izay tsika rehetra fa zava-misy zao a dia ohatra mitantana ny hoaviny gestion de carrière daoliny ataon'ny mpanao politika fa tsy mieritreritra an'le voaka mihitsy ka eo angamba ohatrany hoe mba ijoroanay foana trano hoe irahina de tokony amin'izay hoe ahoana ny ahafahany ty vahoaka ty a iairo anatin'ny tokony ho izy a fa raha mbola io rafitra misy io masy tsy afaka anao ininona mihitsy fa de ny eo ihany ny eo ary vao mainka anao manamasina le fisiny eo am'le fitondrana raha mbola zay foana no feta moa zany fitsipika misy ny zavatra misy am'izao fotoana zao foana mbola arahanao a de no epo-vert maina fotsiny fa tsy maintsy vao mainka manamasina ny fipetrahana eo foana zany. Professeur Ralson, raha ny tamin'ny raika amby 7 zany 30 taona lasa efa mahery zany efa 30 taona lasa mbola matsiaro hoe satria raha ohatra zany ny taonanareo hoe efa tokony efa mba tokony hoe miotony vokatra mba mety hoe tsara nefa ankehitriny ianao mbola misehatra amin'ny lafin'ny politika efa tsy mbola le hoe aloha mba akaretirety am'izay fa aloha mba ny tanora mbola matsiaro ve nareo fa mbola manana didy matsiaro ve tsy tafita ve le zavatra ataontsika hoe nitarihanareo na nitolomana tamin'izany fotoana zany mivaona amin'ny lalana tokony satria raha resaka hoe fahafahana fiovana no ny resahana sy nitolomana tamin'izany fotoana zany tsy tafita ve le izy professeur Ralson taizany no ataontsika hoe lesiko mbola matsiaro ohatrany hoe manana devoir ve nareo mahatonga anareo tsy mbola hoe makaretireta raha hoe raha ataoko entre guillemets raha ohatra zay malaza lesy tena marina ny teninao fa raha ho anay manokana azo atao efa tonga mitanjona efa tediavinay amin'ny ara-piainana zany fa mieritreritra an'le tarana koa ianao a sy ny taranaky ny malagasy rehetra anahoana no avin'izy ireo arinao satria tena tsapa fa tsy mikendry an'izay mihitsy zany ny fitondrana misy tsy mikendry any hoe ahoana no anasoavana n'le taranaka malagasy ho avy reto ny andrazavana an'izany dia voalohany a tsisy mihitsy le paikady raikitra hoe sy mafonja apetraky ny fitondrana mba ahafahana mametraka rafitra anankiray a zay a ahitana tombotsoa ho an'ny malagasy za de manohana mihitsy nandrematonf rehefa miteny izy ny Amerika ho an'ny Amerikana ozy zay koa zany tokony mba hipetraka hoe Madagasikara ho an'ny malagasy mipetraka ve zay sa tsy mipetraka satria na ny fahitana Andriamatoa Macron miteny ery amin'nositsika ery ary hoe ici c'est la France zany efa profa hoe Madagasikara zany tsy an'ny malagasy mbola misy tolona zany tsy maintsy atao anovanana zany toe-tsaina zany de tsekelan'izay keo a rehefa jarenao le politika nentin'ny fitondrana am'izao fotoana zao a everiny fa hoe ampandrosoana Madagasikara dia tsy any am'le tena paikady raitra zay tokony atongavana am'izay tanjon'izay azavaiko ny hevitro sehatra telo ny misy eto amintsika de sehatra fototra misy ny arenatsika sy ny na kibony tany anaty rano zany a zavatra voajanary ananatsika be deabe a ny fambolena sy fiompiana zay mampatanjaka atsika mihitsy ao zany ny fototra ao de ny sehatra fanodinana sehatra faharoa hatreo fotsiny jereko ao amin'ny sehatra faharoa ny ahafahana mahitatsika ny indostria isan-karazany a zay mamorona asa be deabe mihitsy a ary mampisy mpanjifa matanjaka misy an'le klasy afovoany anelanelana amin'ny faratapony sy ny aty ambany reo zany zao de efa tsy misy eto amintsika tonga de sehatra fahatelo misy sehatra fisitrahana ahoana moa ny ahafahantsika isitraka raha tsy manana fahefa-mividy tsy afaka mihitsy tsika tsy afaka isitraka sekoly ny zanaky ny olona tsotsotra raha tsy manana fahefa-mividy izy nefa tsy manana satria tsy isy asa ataony tsy afaka isitraka hopitaly hitatsika iainatsika zao le izy raha miditra ny hopitaly misy havana
fantatra zao anankiray nivoakanao pitaly satria tsy nanambola izy anaovana n'le fandadiana maty le tovolahy 20 taona navoaka ny hopitaly hoe mialina reo sa tsisy vola aiza tsy afaka isitrakany ianao zany any nyvonjen'le fitondrana any amin'ny sehatra fisitrahana akoatra ny tourisme angamba iny mba haikeko iny de lasa foana amin'ny fotodrafitrasa rehetrarehetra iny fotodrafitrasa zao na ny bariary zao mbola tsy maso homologation foana hatramin'izao zany andaniana vola be fa ato am'le tena ilain'ny vahoaka tsy misy ka eo de efa diso le safidy nataony zareo fa diso mihitsy io ary na ninona tsy ova mihitsy io ary zay no mahatonga anay mitolona foana hoe ahoana ny amerenina ny rafitra io amin'ny tokony ho izy zay ny takina le fanovany fotony misy amitsika mampiatrano an'le atao hoe sommet any sadek 45e sommet any sadek Madagasikara am'izao fotoana zao amin'ny teny ity professeur Ralson Roger ianao moa mpampianatra raha teo eny Akato zany de misy conférence zay ny thème de hoe accélération de la transition énergétique et de la transformation agricole miditra am'izany zavatra resanao zany kely izy ao anatin'le sadek sa hoe ohatrany hoe vonjivonjitavanandro fotsiny zany fa tsy miorina ao anatina hoe politika akapobe amin'ny fanjakana io moa fanao isaky ny misy colloque raha fivorimbera iny zavatra ohatran'ireny zay inona moa no vita ao anatin'ny adiny 3 adiny 4 tsy hitako aloha zany zavatra fisehony ivelany fotsiny zany aminay fantatro tsara ny fisian'io ary najanona ary fampianarana sy ny asa mandrara eny anaovana ny zavatra io ina ny fiatsaka tsy ilaina mihitsy eny zany zavatra zany hoe ho ataon'ny olona avy any ivelany mitondra an'le zeto vahalalanyzany ianao rehefa tonga amin'ny fitondrana ianao planina 5 taona tsy maintsy apetraka ao ka raha Andriamatoandro Rajoelina zao vao tonga teo fitondrana tamin'ny 2024 ka nanomboka izy namboly vary fotsiny politika nataony ngambitsika efa tsy nafatra vary tsony zay le transition agricole lazainy teo raha tamin'ireny ny ekenik'io ny zavatra nataony Andriamatoa Rajonary Mampianina momba sahovika sy ny namany tohizina efa tsy nanana olana tsontsika tamin'ny herinaratra fa maninony zany rehetra ny tsy tanteraka tena zay ve ny tanjon'le fitondrana hoe anatrarana zay sa fisehony velany fotsiny fa ambadika zavatra hafa no atao any le fanontaniana mipetraka ne ka misy an'io zavatra io zavatra azo tanterana teto tsy mila an'izany akory anie zany atao inona moa ny hoe manao an'izany conférence zany vao alala ianao andao ambolo vary efa hain'ny malagasy io torako leny herinaratra tsy isy mpandrara vahiny mpampiasa vola IDE investisseur direct étranger ho avy eto raha mbola tsy ara-dalàna ny herinaratra tsy isy mihitsy eto akory zany zavatra zany ko nahoana tsy nitanterahany tohizinao iny fa miandry an'izao zavatra ao anao vao hoe itenena iny de nanazy ao miresaka herinaratra ianao efa nanafarana teratany vahiny mihitsy hanavitra ny jirama le teratany israeliana satria nisy fombiazana be nataon'io tany Rwanda dia io ny zavatra mahazo any jirama am'izao fotoana zao raha ianao mahita farany teo moa nisy an'le hoe anaova statut an'le jirama zay somary niteraka ataontsika hoe savorivory any teo anivon'ny mpiasan'ny jirama ianao manokana professeur Ralson Roger satria mety makasika amin'ny toekarena fandraisanao tao ihany hoe lafo ny herinaratra eto amintsika tsy maharesy lahatra ny mpampiasa vola ho avy eto anahoana no avin'io jirama io ny ihany olona zany de hoe ho lasany tsy miankina ve le izy privatisena ve ty jirama ty sa raha tonga am'izay tokoa le izy professeur Ralson inona mety ho fiatraikana amin'ny lafiny toekarena na fahitarany hoe EDF efa miaoloalohany de efa mamperitreritra io ary tsy hita mihitsy antony hoe maninona no anaovana an'io endri-javatra samy hafa hoe société anonyme zao hoe marina mihitsy any fitakin'ny jirama reny marina mihitsy reny ary zay mihitsy no mahatonga hiteny hoe raha tsy io mihitsy no ara-dalàna tsy isy mihitsy mpampiasa vola vahiny ho avy eto io tsy an'ny fanjakana no manosika ny toekarena amin'ny resaka indostria fa any tsy miankina ny eto ary any misy eto amintsika ary zareo
mijaly mihitsy ny mpandara malagasy takina lafo be ny herinaratra alohany a akoatra ny etra tsy maintsy alohany a zany de efa makivy ny mpandara vahiny zany zavatra zany zay ny ataoko hoe inona marina nytanjon'le fitondrany fisisaona fotsiny sa tena zay mihitsy hoe andro zavatra mihitsy any zany le fanontaniana mipetraka ka raha io misy am'izao fotoana zao a rariny sitsy mihitsy raha tsy kitikitihana mihitsy ny jirama fa omeo any jirama ny fahafahana mamokatra herinaratra dia izy koa ny afaka hivarotra an'le izy fa raha tsy zany a ronona mankany amin'ny fandraisany tsy miankina azy le zavatra io efa hitahita taratra le izy kanjo moa nisy etsika nataony jirama iny zay fa vaky io moa le jirama noho ny herin'ny vola ry ambadika mandeha mampalelo moa zay satria toe-tsaina io sarotra be ny manovan'io a atsiarovana ny tenyle mpanjaka zay tamin'ny mpanolo-sainany hoe ahoana ozy nataoko fa tena masika reto vahoaka reto de ozy izy le mpanolo-tsainany hoe ataovy zay masahirana azy ozy de tsy anam-potoana eritretana anao tsony izy de avy eo izy raha misy ary izy andehan'olona mbola tady anakoatra de toloro zavatra fotsiny izy ozy a de mangina asa raha ohatr'izay le endrika misy am'izao fotoana zao fa ohatrohatra ny mampieritreritra any leny hoe vatsitsinjo sy ny namany reny a asa zay angambany ampanginana an'le antokony olona tokony tsy tabatabaka aminay zany a tsy misy afa-tsy ny hoe fanomezana vahana tanteraka ny jirama io vahiny io natao vahiny ny Madagascar Airlines aiza ny vokany natao ny jirama aiza ny vokany tsisy tsy misy mihitsy tsisy tena mampalahelo le izy ohatrany hoe asehoany zany fa hoe ny Madagasikara dia zanahany vahiny io moa efa voaenzika ny filoham-pirenena hoe vahiny izy fa tsy malagasy tsony de vao maika mamendrika ratsy le fisin'ireo olona anankiroa reo fa nga tsy misy malagasy mahay an'izany mihitsy mampalahelo le izy ka zany toko mbola ijoronay foana hitolomany hatram'izao alofana le rafitra misy ka eo am'izay le hoe nga de tsisy malagasy afaka mahavita an'le izy professeur Ralson zay mihitsy inge le fanontaniana mipetraka am'izao fotoana zao hoe aiza ary ny elita malagasy lasa mandeha makany andafy tsy fantatro misy an'le hoe fuite de cerveau ve sa hoe tsy atokisana ve tsy afaka manaporo zany ke ny fanontaniany olona koa anatin'le izy professeur Ralson aiza ny manampahaizana malagasy manoloana zao faharendren'ny firenena izao ia marina ny tenao lasa misy fandotserany manampahaizana misy eto Madagasikara zao tena mampalahelo ary mpianatra maro be zao tsy mety miverina ry zareo satria na ny asa taony any a de efa vola be rehefa miverina eto Madagasikara izy manao vakansa zany hitatsika tsara moa zao fa ny euro ray zao efa mahatratra any 5,000 mahery any a efa mampalahelo efa mikorosy mihitsy zany Madagasikara matoa mandeha le olona miala eto a de satria tsisy fanaterana mihitsy eto tsisy fanaterana indrindra ho an'ny tanora 700 ny tanora eto amitsika zao a tsisy miasa ny akabeazany farafaratsiny am'ireo 700 reo a mba efa manakaiky amin'ny 700 amin'izy ireo ny tokony efa manana antonasa tsy misy de lasa rehefa tsisy moa ny asa fantaritsika tsara mitombony tsy fandriam-pahalemana hitatsika daholo zavatra mitrango eo Covid reny tsisy fanohanana mihitsy ny mpandrara tsy nisy vao maika nytakina etra be miopapana ry zareo ka tady de hoe tsika tsy manana vokatra ondrana fa tsika mpanafatra foanytsika tsy mifandanja zany ny matiantoka ny fifandanjana arabarotsika balance commerciale déficitaire ka raha mihoatra amin'ny Afrika Atsimo tsika de izy manana tombontsoa betsaka satria izy afaka manondrana zavatra vita avy any amin'ny eto amitsika asa zao ny France angamba tokony aroatra andreny nefa inona moa no sehatra amin'ireo lale zao taona izy ane matanjaka be amin'ny zone France reny ka io ny ataoko hoe mbola eo amperitreretana angamba ny tokony hoe anaroatana n'io zavatra io comme zao a misy ko eo any ny tokony ho jerena koa fa ny sadeka re zao tsika tamin'ny 10 reny nisa tenanay tamin'ny hery politika mitambatra nisa nanao sineny le feuille de route aiza
sadekany nikarakarana iny mandraky tiany androany tsisy tanteraka tsy miteny ny sadekana kely ary tsy niteny mihitsy izy tsy niteny tamin'ny andriamatora zay hoe andriamatora azoela ahoana sy nytanteranao ty feuille de route ty raha niteneny angamy zay efa niovany teto Madagasikara tahak'izay fa izy iverenantsika zay rehefa avy eo anaraka dokam-barotra vitsivitsika diaamiverina sady miaraka amin'ny pieno ihany koa raha ohatra ka misy mba te handray anjara miaraka amin'ny fandarana ny tsy mba azo tenenina avy eo zany le hoe mpamadika taminatin'le tolona samy hafa reny professeur Ralson Roger eo ihany koa mikasika an'ilay nyresahany teo moa zany le hoe mamianatra ihany tokoa raha itsika no mandray agence fitantanana sy mampiatrano aza sommet sadek zany nefa teny vahiny foana zany resahana fa fandresahanao teo moa zany mikasika le hoe tokony zao no ametrana izy atsika mikasika an'le hoe mpamadika zany mba liana ny olona efa iza ny tena namadika mamena fa misy zatra soratako moa zany any mety ivoaka ndray androany fa tsy de napoizina loatra le olona namadika an'le izy zay le izy mampalahelo le izy kanefa oraisitsika ndray ny antso manaraka ho hita eo ihany tompoko miarabe toko ohatrany sahirana le gasy marina mihitsy ny teninao ka tena marina zay masy indray le taonay foana hoe fandrovany fotony tsy maintsy zany mihitsy le izy maro zany tsy maintsy ovana na raha toe-tsaina na raha fiandrianana na raha paikady entina mpandroso ny firenena raha toe-karena maro be eny ary oratsika indray ny antso manaraka ary miaraba tompoko resaka mbola jirama ihany zany mety avanotaninay mba mety amakatany fanazavana amin'ny tsy fantatro ny zao efa aterina le lehibe any amin'ny jirama de mbola misy mpiasany jirama zany telo tonga tirafatsefary ao anatin'ilay bolana de tsy metenina zany ohatra zany hoe misy faktiranao zany mba hoe adiny tsy fandaovana anazy ohatra de tonga avy any le mpiasany jirama de tonga de anapaka nefa zay iny zany a rehefa ny jirama hoe zany manao délestage ao anatin'izay andro misy adiny telo mitsapaka ny dimy tsisy resaka fa raha ohatra ka hoe misy faktiranao zany hoe tsy voanono faktira ray de am'izay any mpiasa ny jirama afaka dimy tsy fantatro koa zany de tena marinao am'le
jiramana afaka manao daholo na vabetina madinika ty asa jirama madinika fomba mitindro vahoaka madinika mihitsy zay mahagatana fanazavana misaotra tompoko ia marina mihitsy ny teninao zay ary mbola ampianaro hoe tapaka ela be ny jiro na ny rano nefa avy eo miakatra ny facture vola aloha io angamba ny hoe mpiasa madinika aloha sy afaka natanteraka an'izany fa tsy maintsy baiko ny azy mbatomanao izy fa io ne teniko teo hoe maninona atao inona hoe vazaha israeliana io atao ininao izy io misy teknisiana maro be ao ary eto ako mandray ny teniny Andriamatoa mialatsimba nonanao rahalahy Gérard Andremle Rovason zay efa manitakefa tamin'ny Jirama reny efa niteny mihitsy izy hoe misy mahay ozy reo mpiasa Jirama reo cadre reo maninona tsy reo teknisiany reo ny asaina mikarakaran'izy io fakanan'io vahiny io ka ny vola tsy maintsy aloha ny karaman'le mpiasa sy ny namanao de le zavatra tapaka de karazan'alatra kolakainana zany ka zay zavatra zay zany mampalary mahatonga ny syndicat ny Jiramany tsy manaiky mihitsy de zay ny antony mijoro foana izy am'le tsy fetezan'io zavatra io ary mbola tsy andany raha ohatra hoe misy may le fitaovanao tsy voalotsony tsy soloana tsony le izy zany rehetra zany mila fandovany fotony daholo zany tompo enary horatsika indray ny antso manarakara miaraba tompoko miaraba miaraba tompoko resaka tetina tena kapahatisina teny fivaliana ataony fitona teny filoam-pirenena io professeur tena manapahaizana mikely ny saina maneritseritra ao le fanomezana atena misy fanomezana atao miketrona ina moa le anaramisy tena statistika fa hoe mahafinaritra tapakastana ho ataony ho an'ny manam-pahaizana malagasy mandapa ao anatin'ireny mety aminao hoe raha kopy avavina anarina maloto iverenana isotrona kafe alian'iny zay mazonate hoe fafariny grabaratiny fanambanina ina le fanapaizana malagasy iny saina maneritseritra ao hoe angarin'olona naikafianarana ho atao zany fa ro manarakaraka zany momba le resaka statika fivorisatika fa ina nananana ny fivorisatika nanomezana ny fivorisatika statistika fa ina zany ny fototsafo sasakosa ny sisy io amesana ny fivorisatika ina zany itrany rehefa mandeha ty vato zao le bazary tseky bazary statika ny tseky izy rehetra hoe raha marina araky ny hoe izanako ny filoam-pirenena ny manseho izy le zavatra atao zavatra kitoko mamovoka sy mamovoka tena fevovoka na le sarina filoam-pirenena io fevovoka be sao de mba hiatra tsy kontra fotodrafisasa fotodrafisasa tsy koa fanambarana lalana fa lalana ngeza be tokony ambarina valira kilometra fa tsy valo kilometra ny tokana za tena tsy fanitaka ny fotodrafisasa mihitsy afatsy ny periferika ihany tsika fa fanambaran-dalana za mane fa izavatra atao ery amin'ny laty ariveri kosa mitena izany ty sao de anala-baraka firenena le de professeur ary mampitokona efa nomana afatsynena le fisotrafanakany firenena rano manontona nona ko baraka amin'iny na le foroa ary afa baraka ie misy an'le anankiray moa zany le hoe mety aminao hoe raha ny eritreritra ao satria hoe misy an'ilay fanomezana ohatrany hoe titre honorifique moa zany le mirata zany tao ren'le fangatahany iny aminao hoe mety aminao ve zany satria zay moa zany isan'ny tao ren'le fanambarana zay niteraka ataontsika hoe adezerana ho an'ny mpampianatra mpiaraka sy manam-pahaizana iny de nisy ny fionan'ilay tompon'andraikitra tovan'ny fiadinan'ny repoblika sy ny ministre ny fikarohana ratsiansa sy ny ministre ny fampianarana ambony araka tamin'ny filohan'ny CCS de isy mivoaka tao anatin'le fanambarana le hoe isy fanomezana andreo mpampianatra mpiaraka ambony zany an'le hoe titre honorifique éméritant reny moa anao zany hoe dokotera reny fahafatesana amiko reny fisehony ivelany fotsiny reny
io moa hain'ny fitondranany eny mamono afo ohatreny hainy tsara mihitsy satria veriko fa tsy tokony zatra mitranga vao manao fietsika ohatran'ireny ianao mpampianatra nehatra am'izay fa zatra foana ny aina atao anatin'ny tsy fananana tsy fisina amin'ny lafiny rehetra karaha moa fa tsy tenenina tsony ny enti-manana anaovana fikaroana tsy misy zany efa nazatra anay zany tsy de mahataitra anay loatra zay momba n'le anankiray moa razenao hoe tokony efa niomana tokony efa niomana ampiatrana zany fivoriana zany fa ny fototrafotrasa voninao anatin'le izy nefa ohatrohatrany hoe tandratandrametaka raha fahazahoako an'le fanontanian'le mpianao ka mety hiteraka henatra ho an'ny firenena manontolo indray le izy ka sy ihany a hitantsika tsara mihitsy fa zay reny ataoko am'le le sehatra fahatelo foana moa no andehanan-draro foana le fisesehoana misehatra fahatelo iny any zany misy an'ny zavatra ilaina fisitrana ananana fahefa-mividy anao va afaka mampiasa an'iny andeha teleferika zany ianao tsy taxi be ary efa ala tsy araky ny olona ka ho aniza zany anaovana an'io fisehoana fotsiny zany nahoana tsy nalefa eo hatramin'izay fa zao vao eo alefa train urbain moa tsy hita mandrakitiny androany iny tsy de mataitra iny le teny tanora hoe bling bling ozy ataoko sary tsotsotra fotsiny a ho an'izay mahay an'le pyramide de Maslow de hitatsika fa pyramide zany ary am'tendrony ary kely fa ty ambany ny velatra be aty ambany aty zany tena filamin'ny vahoaka fototry ny vahoaka ao sehatra fototra sy faharoa ao lainy vahoaka fa any am'tendrony kely ary le bling bling iny a tsisy lanany nefa na nitofana ny vola makarena rehetra ka tsy de magagy io ary fanaon-drareo rehefa misy an'io sadeka ho avy io de entina indray angamba andeha amin'io de hoe fa mandroso be zahay ny lalina am'godona ho ty mbola tsy hita hoe atraiza rehefa vitany fa lalana nefa potika tanteraka indrindra ny famoahana vokatra ny ambany vohatra any taraina daoliny any a tokony avoaka le vokatra lo fotsiny any le izy zany amiko a tsy mila fanovany fotony le izy zay le izy ary raisitsika indray ary ny antso manaraka eva volinao miaraba tompo miaraba salama to fantanina betako ny professeur mbola misy azo ampianay avy am'izao fitondrany zao a afatany fonany Madagasikara voalohany zay ianao de fantadaza amina resaka fampianarana sy amina resaka ekonomika inona le a no azonao amara amin'ny fanarenana ny fireneny ty hitatsika zavatra mitranga ny Côte d'Ivoire zao mitetapeta nanao nazapaka 4 mandaty le président Telo Alassane Ouattara iny mahazo azy manahirana be fa ny vaovao mahafaly anankiray kay zany filaharana anankiray mafinaritra be de lasa voalohany sika amina fanamavotra sy amina nlezeta fa manahirana fa de gaza ny tena hoe andeha azo atao ihany zany mahazo vola be bebe a fotoana anankiray tsara mba ampianarina anay zay ty mba te anankareny ny farany matasika rivera maty eo zava-tova ho an'ny firenena ny fanaovana an'io ampinamba fa tsy averina mijerana marina mihitsy ny teninao ka ina ara zany tokony atao ty fireneny ty mahafahatsika mitraka zay ino ty zany zany fotony zay akatrezaka amizy mbola misy azo atenaina ve am'ty fitondrany ty ahoana ny anavotana an'izao raharaha zao zany tao le fanontaniana teo professeur raha am'le akapobe aloha efa teniko foana le izy le safidy an'le fitondrana mihitsy hatramy voalohany no tsy safidy anarina le firenena fa safidy kosa amevahana ny vahiny a zay a mifeny toekaram-pirenentsika am'izao fotoana zao zay mahatonga ny fanafaranentana miroborobo be mihitsy a ary hitatsika zao fa na ny fakana tanin'olona ary zao a tena tsy toko tsy foroana tsony ny fanaovandraron'le izy era Madagasikara zany
ka tsy de mataitra io le safidy mihitsy ny diso a zay namevana ho any any misehatra ambony fahatelo zay fisitrahana nefa tsy misy fahefanvidiny olona ireo teo ny teny hoe ahoana ny ampanankarena toy ny nataony zareo ka zay le izy olombitsy natao mihitsy zay ananany hareny eto olombitsy a ka ny loza de rehefa manana n'leo haren'reo olombitsy eo de reo no feny zavatra rehetra feziny daholo ny etsika rehetra zay mety hitranga eto Madagasikara mampalahelo le izy io moa izy io a ka zay ny tsy maintsy iraisakina foana andravanana zany zavatra zany fa manimba firenena zany ary manimba ny taranaka ho avy zany zay angamba ny fotoanatsika moa mandeha ny professeur fa te hiverina kely amin'ny lafiny toe-karena teo hoe ambany de ambany ny DE any Madagasikara zany fampiasam-bola avy any ivelany i Madagasikara nefa amin'ny lafiny main d'œuvre de isan'ny mora ndray kosa nefa ohatrany hoe tsy mifanohitra ihany ve zany professeur hoe eto amintsika mora ny main d'œuvre tokony hoe atongavan'ny olona zany ampiasa vola ainona ary zany ny tena mahatonga an'izay etontsika hoe ohatran'ny zavatra marina tokoa zay ary mbola hitataratra azy zay mitikatra ankizy le miasa amin'ny inony tikatra le amin'ny telefona fandray call center call center ty tena voambaka mihitsy ny tanora malagasy amin'izy io mora tokoa fa ireny mantsy tsy de olana andrareo tsy afaka mampiasa groupe zareo reny fa ny tena am'le fototra be n'le arena toe-karentsika mihitsy de eo am'le industrialisation fanaovana industrie zany tadideo fa be de be zany ny lanja fanampiny ny firazako azy na valeur ajoutée very satria alefa ambolanginy am'izao fotsiny ny arenatsika tsisy fanodinana tsisy ninona ao Ambatovy zao toraka zany tsy misy industrie manodina zavatra ao ny taloha ny ombina alefatsika vatana be fotsiny makany velany very le valeur ajoutée mane ohatra omby ndraisiko hoe inomby iny zao raha vonony eto nofiny anaovantsika corne beef sy ny namany de fa orinasa ngeza ray zay mamorinasa ny hoditra anaovana tany ery zay le valeur ajoutée de fa mamorinasa zay ny tandroka sy ny namany zay laina rampsany na mena ny artisan de fa mamorinasa zay zavatra ohatran'izany zany tsy misy eto Madagasikara ny herinaratra moa tsy misy raha teony andrinana n'ireny industrie reny ka tsy magaga nefa mora ny karamany mpiasa eto amintsika mora ary misy mpianatra moa zao manao doctorat tatanako ao tsara be ny taimina lainy hoe ahoana ozy no ahafahan'ny cadre malagasy hiara-iasa amin'ny tompona orinasa vahiny zay rehefa tonga eto Madagasikara de manana toe-tsaina foana hoe ny heviny foana sy ny toe-tsainy kolotsaina avany no ampiariny eto ahoana ny ampifandraisana zay zao zavatra efa fikaroana ataon'ny tanora zany nefa moa mety tsisy fanatetarana satria le mpandrara vahiny mihitsy ny tsy hita eto amintsika ka za aloha tsy mialatsiny fa fantatro tsara ireo mpitondra reo fantatro tsara tsai Kristian mpianatra teny Ankatso fantatra daholo reo fa mampalahelo rehefa tonga ao fitondrana ry zareo de mihevitra azy zany hoe tapipaizana mihevitra azy zany hoe manana traikefa amin'ny lafiny rehetra de tsy azo atoro tsy azo atao ininona ka raha ny teny malagasy gne zany professeur ohatrany hoe taizazana baratra indray taizazana baratra mihitsy aloha tsy afeliko mihitsy araka mivoalazako teo momba ny teny miaram-pirenena tokony za mahitsy be fantatra zareo tsara ny toetrako tsy fitiavana azy ko ny afisafona azy foana ary za fa miteny foana na amin'ny andre Andry Rajoelina ary fantatra tsara koa izy hoe sy ny dadany hoe tsy fitiavana anareo ny fanaovana osana nareo foana eo amorikady nareo mbola avy any le mpanohana reny miteny hoe alefa fa mandio président nefa efa ho any akady ka raha sanatry any akady moa le manosika anareo any anareo zay fa raha mivoaka mivoasarika miaraka any zay le tsy ekena kosa zay ka zay no mahatonga anay miteny foana hoe mpanohatra enjehana foana raha tsisy ilaina ny mpanohatra ihany ny samy lazany tsy mety fa ny mpanohany reny
azy tombontsoany kely iny foana ny arovany iny miteny foana hoe tsy ny mpanohitra mihitsy ny anongana anao na amono ny mpitondra zany, tsy aza mieritreritra zany fa ny olona eo kaikinao. Nafatany Thomas Sankara numéro 2 neny nafaty azy eo Andriamatoa Ibrahim Traoré efa isaky namono koa ny numéro 2 zany le izy fa tsy ny mpanohitra foana ny injery alava zao, ary reo le manao osananao reo tandremoko reo ny tokony eritreretinareo. Ka izay zavatra zay zany moa zay tsy mampihemotra anay mihitsy fa jory foana zay anavotana n'le firenena atahoana moa fa zay tonga saina de miaraka foana intsika manatanteraka an'izany. Fa raha zao hoe ina politika an'izay raha io mpitondra am'izao fotoana zao sarotra be natanterahana zany, tena sarotra satria le safidiny mihitsy ny safidiny mandingana amin'ny rafitra ara-toe-karena mandingana izy ka tsy mety mihitsy le izy ary tsy ety mihitsy le izy ka lasa mampanantena tsy misy fanantenana ny olona fotsiny ianao ka eto ny tenenako foana hoe tsy maintsy zany fanadiovana tsy maintsy isy atao assainissement manaraka zay tsy maintsy misy fandaminana tsy maintsy atao zay andeha lavitra hatrany amin'ny fanovany refondation zay vao mieritreritra am'izay ny fanarenana ny toe-karena sy fampandehanana tikatra ny toe-karena koa relance économique. Fa raha am'izao zavatra misy zao tsisy farantenana mihitsy. Eny ary isorana be deabe anao professeur Ralson Roger tamin'ny fivanianana tamin'ity marainty nitondra zany ataontsika hoe famelabelarana fanazavana ihany koa efa nitondra ny vahaolana ary ndresanao farany teo mankasitraka indrindra tatan'ny fizarana zay mbola atsona anao fotoana manaraka satria ny firenena moa zany dia miroso hatrany ny zavatra mitranga ihany koa na ny eto toerana na misehatra raisa-pirenena dia mifamatitra ao anatin'izany rehetrarehetra zany ny fanantenana akory dia tsy hoe very fa misy ny fanantenana ao anatin'ny zany rehetrarehetra zany fa tsy mahazo kivy raha menanao tsy mahazo kivy. Eny ary fankasitraka nitsy mandametraka ny mandrapitafa misaotra indrindra de misaotra zay nametraka fanontaniana misaotra nareo zay mpiaino nafatrapoa fa zay mba kely vita fa de mba zarazarany iny tompoko misaotra tompoko. Eny ary de zay ihany koa mamarana ny fandarantsika tamin'ity androany ity raha pitso moa andro tsy vesana zany de amin'ny alatsinainy ndray tsika miaro eto mirary farany herinandro finaritra ho an'ny tsika rehetra mankasitraka tompoko.